Bimo zany a 500 telo arivo mpandray anjara ngamba efa nilazaina foana zany na any amin'ny gazety na any amin'ny télé. Zao zany ny fandaminana napetraky ny HVM. Misy a solitena 5 avy isaky ny commune eran'ny Madagasikara, isaky ny district eran'ny Madagasikara, dia ray avy isaky ny commune eran'ny Madagasikara. Ny ankoatran'izay a dia folo isaky ny renivohitry ny faritra. Zay zany ny fandaminana napetraky. Ireo olo reo a dia tonga eto Antananarivo a manomboka rapitso, misy efa tonga moa sasan'ireo zany vitantsika aoriana eo a ny mpandray anjara efa misy tonga eto amin'izao fotoana zao. Ireo olo reo a dia tsy nanaovana réquisition zany ny école na ny toeran'ny mpanjakany fa mipetraka any amin'izay ipetrahany azy, satria ny fandaminana napetraka dia zao hoe tsy misy akory ny hoe hôtely na fandaminana apetraky ny HVM fa reny olo reny dia misy tompon'andraikitra izay ato anatin'ny HVM ihany. Izahay sambyzay no mifandamina hoe iza mandray ny avy any Vatovavy, iza navay ny avy any Sava, iza nandray ny avy any Diana. Ato anatin'ny HVM mahafantatsika fa maro ny sokajin'olona ato dia samy nandray andraikitra daholo ny tsirairay avy. Tiana tenena amin'izany teo fanohy amin'izay dia zao hoe hitantsika mazava amin'izany fa tsy nisy hoe volam-panjakana miara amin'izany fa aleo tonga dia hitsy ohatr'izay izy fa ny fandaminana rehetrarehetra dia ninga avy tato ny HVM. Ny HVM zany mikarakara dia ao anatin'ny HVM dia misy olona malala-tanana maro reo, tsy eto toerana fa avy any ivelana te hanampy maheno ny fianam-beo dia tonga ireo zany dia tonga ny eto toerana dia mifanampy ny tsirairay satria ao anatin'ny tarigetran'ny HVM moa dia voizinay foana hoe mifanome tanana dia nampiarinay zany amin'izao fikarakarana zao HVM zao sady zao fianam-beo zao dia ampiarina mihitsy le hoe mifanome tanana dia izay sokajin'olona tsirairay avy zay zany no mifanome tanana anatanteraka zay. Ka zay zany ny fandaminana ny mikasika ny HVM.